Iombom-bavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitra. Atolotra ianao tokoa ny haja ambony indrindra. Fankasitrahana ny amin'ity andro androany ity. Ankehitriny izahay rehetra dia tonga eto amin'ny tempolinao masina mba hivavaka eto anatrehanao. Fa ny fahavalonay koa dia eto ankehitriny manatanteraka izay tsy ahatonga izao fotoana izao ho tontosa. Fa misaotra anao Jesosy, nanome anay fahefana, nanome fahefana ho an'ny mino rehetra, koa irao ny rivotra ho iraka amin'ilay lafo mpanomponao handoro andevina izay tsy rambolen'ny tananao eto. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona sy mahery avy any Nazareta, ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra izay dia-tany, no azona mandroaka ny asa maty ny Satana bevolo. Sanan-keritsana fahefana eto amin'ny fotoana nareo Satana bevolo. Eto ny asa maty nareo sy fondonareo. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Ampy sy ny ankomy sy ny taranako mandrakizay. Amin'ny fitaovana miala eto hoe, eto ny asa matinareo. Atsipany afary afo mandrakizay. Anandavaka atsipany no mandrakizay. Fahefana Jesosy. Ary azo mandrakizay. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Ninona dia volondroana tamin'ny anaranao teto Jesosy aho. Tsy hivezivezy, tsy hanelingely eto tsony. Atsipy any andavaka tsy hitanono mandrakizay. Any afary afo mandrakizay. Tsy manarakaraka anay tsiraray avy ihany koa. Fa efa an Jesosy izao fotoana izao. Ary ho azy mandrakizay. Dia asandratra avy ny anaranao Andriamanitra. Ary ny fanay masinao ameno izao toerana ivoriana izao Jesosy aho. Koa avy Andriamanitra. Tsy mahay mankalaza ny anaranao tahaka ny fomba nareo izay fa manome voninahitra anao kosa no hainay. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rery any. Aleluia. Masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havako. Anoizantsika an'izany fideranan'Andriamanitra izany dia andeha iarahantsika mamaky ny Salamo 50 ny andiny rehetra. Aorian'izay satria Fotoam-bokatry FSAT androany dia andeha ataontsika ny antema 620. Salamo 50. Rehefa hita dia rahantsika mamaky mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Midera n'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Midera azy eo amin'ny habakabaky ny heriny. Midera azy no ny asany lehibe. Midera azy araka ny habeny voninahiny. Midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara. Midera azy amin'ny valisy ny lokanga. Midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny dipo. Midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy misodina. Midera azy amin'ny mpantsona maneno.
midera azy amin'ny mpantsona tsara feo aoka izay rehetra manam-pofinaina samideran Jehova. Aleluia. Amen. Isaurana, isaurana, Jehova tumpuna. Isaurana, isaurana, Adria Marita. Fabefiti, litumpuna. Matakasi Marita. Dera Naiana. Isaurana, isaurana, Fabefia Jaiana. Mataka Befiti. Isaurana, isaurana, Ikukuna. Isaurana, isaurana, Ikukuna. Italiati, Majafitaia, Iranishan, Ipamoganisu, Kadisikuku, Ifukachatsa, Kateo, Pasiku, izany tokoa ny tonkirampanahy asandratra eto ambavahadin'ny lanitra ao ry tomponay sy mpanjakanay lay tsy tosy tsara indrindra any an-danitra lay masina indrindra indreto ny mpanomponao rehetra izay nangononao avy any amin'ny sisiny no tantananao teny an-dalana teny narovanao ary tonga soamantsara eto amin'ity vavahadin'ny lanitra ao ity mankasitrake ny tomponay sy Andriamanitra izay midera ny tomponay sy Andriamanitra izay lay be fitiavana lay be fiantrana ilay tsy nanadino ilay tsy nahafoy anay indray nandrihitra ny herinandro iny
tao anatin'iny herinandro iny manko tompo dia nisy ny ravoravo tanana fa teo ianao nampahery izany. Tena nisy ny lohalika malemy Jesosy fa teo ianao nampatanjaka izany. Ary teny kelikely ery tamin'iny herinandro iny fa noho ny amin'ny anaranao dia mba sanihika hoe mahery aho ao amin'ilay mampahery ady ianao Jesosy. Ary dia misaotra anao satria tonga anao eto izahay tsirairay avy. Dia mariny ny teninao hoe niza nareo tafiditra eto amin'ity vavahadin'ny lanitra ity ho tahiko nareo raha miditra ary ho tahiko ihany koa rehefa mivoaka. Misaotra Jesosy. Irinay ary ny anatrehanao izao fotoana izao. Ka na ny hira na ny vavaka na ny teninao orenesin'eto ny asa tanterahana amin'ny anaranao dia irinay ireny rehetrarehetra ireny mba ho anitra kasitrahana eo anatrehanao. Ka izao fanatitra izao Jesosy tsy tahaka ny fomba nareo any an-danitra izany fa vokatry ny fonay kosa iarahanay miredona manao hoe masina Jehova tompony maro enky ny fonay ny tany rehetra. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Ny mory havako dia Fanateram-bokatry ny firaisan'ny sampana eto amin'ny FPVM Taninanandrano Ampandrana. Dia faly miarahaba ny sampana velona rehetra eto amin'ity fiangonana ity nahatratra izany Fanateram-bokatry izany. Inona moa ny asan'izany sampana izany? Tsika rehetra dia sampana ao amin'i Jesosy daholo izay tonga rehetrarehetra eto. Ny asantsika dia ny taona olona ho tonga ny an-danitra ary anisan'izany dia isika aloha. So dia sanatrika atsika indray ny ataon'ny olona tohatra fiakarana fa isika aloha no tokony efa hoe assuré any an-danitra. Dia hoy ny teny ampaherezana antsika rehetra ao amin'ny Apokalipsy 3:1-20 ampaherezana sampana rehetra sy antsika rehetra izany tenin'Andriamanitra izany hoe nizaniza izay maharesy amin'ny anaran'i Jesosy, izay maharesy dia avelako iaraka mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy niarahako nipetraka amin'ny raiko eo ambony seza fiandrianany. Amen. Dia samiary mahavita ny ady tsara fa mahazo loka lehibe izay maharesy. Dia tonga sahady tsika eo amin'ny